Rehefa faran'ny volana novambra isan-taona dia entsiketsika tokoa ny manangona letisia 3 alina taona amin'iny 400 kilometatra ny faritra Atsinanana iny. Fotoana tena idiram-bola mihitsy iny ho an'ireo mpamokatra izay tena mahantra sy mila mitahiry ho an'ny fotoana maitso ahatra. Anarivo ny mpanangom-bokatra miaingana Antananarivo mamita ny 900 tokony hodiavina mba ahazoana vola haingana, ary izany dia miankina betsaka amin'ny mpamokatra. Tsy voatery azo tombony amin'izany anefa ny rehetra. Ity mpamily fiara fitaterana ity izao dia manambitana ny hoe mbola velona. Sarobidy loatra anefa ny entanentiny ka tsy fohy avela ho loha, ary minitra vitsy tao aorian'ny loza dia efa notsimpiana avokoa ny letisia. Ho tazana ary alefa any amin'ny ivo fanangonam-bokatra amoron-dalana ny voankazo. Eny no angalan'ny mpanangom-bokatra azy mba hitondran'ireo any amin'ny tanan-dehibe. Tehirizina amin'ny fampiasana dioxyde de soufre izy ary sokajiana sy atao anaty fitoerany avy eo. Ampidinina mikesika ary alefa any an-tseranana. Ny ankamaroan'ny letisia moa dia alefa any Europe ho an'ny fetin'ny faran'ny taona. Nahita ny PPRR fa tsena tena fahombiazana ny letisia. Nanangana lalam-barotra izy arak'izany mba ahazon'ny mpamokatra teny an-toerana tombotsoa. Izany natao dia mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy hiantohana ny fahatongavany eny amin'ny mpanondrana. Tafita tokoa izy ireo tamin'izany, milahatra amin'ny firenena mpanondrana hafa mihitsy manko i Madagasikara ankehitriny amin'ny fanondranana letisia. I Giselle no mpahay ny varotra ao amin'ny PPRR. Au niveau mondial, Madagascar. Eo amin'ny sehatra irasam-pirenena dia mbola i Madagasikara no mpanondrana letisia be indrindra. 3 alina taona isan-taona izany, nefa hatramin'ny taona lasa dia lasa mpifaninana amintsika teo amin'ny tsena Europeanina, Afrika Atsimo, no mampitovy fotoam-pamokarana eo amin'ny firenena rotota. Nanomboka namatsy vola ny fametrahana ireo tahala ifanakalozana eo amin'ny sehatra letisia ny PPRR tamin'ny taona 2012. Tamin'ny alalan'io tahala io no nandaminana sy nandrindrana i sehatra io araka ny filanin-tsena iraisam-pirenena. Indrindra moa fa teo amin'ny fanatsarana ny kalitao, ny fikarakarana ny fanondranana ny vokatra letisia teo amin'ny tsena Europeanina. L'organisation de l'envoi des produits vers le marché européen. Ohatran'ny zavatra rehetra dia ny mpamokatra ihany aloha no fototra iaingana. Namporisihana ny fanaovana varotra aratrariny satria mampahazo vahana azy ireo izany ary hita ho tena nahomby rahateo. Ny fikambanana tsy miankina AVSF dia nanentana ny mpamokatra amin'ny zavatra takin'ny varotra aratrariny. Nahazoana vokatra tsy nampozina ihany koa ny fifandraisana tamin'ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny varotra aratrariny. Manondrana nofona letisia 420 taona sy vokatra vao avy notazana 420 taona ny mpamokatra. Ireo dia navadika ho ranom-boankazo sy tsindrin-tsakafo mitondra ny famantarana Max Havelar ho an'ny vokatra aratrariny. Nohazavain'ny mpanentana ara-tsosialy mponina ny fomba fiasa amin'ireo mpanondrana lehibe ary namporisihana ny mpamokatra hifandray akaiky amin'ny mpanondrana iraisam-pirenena sy ireo vondron'ny varotra aratrariny mba hirindran'ny asa ho fanatsarana ny fifandraisana ara-barotra dia natsangana ny vondron'ny tantsaha. Niditra an-tsehatra ny lehibe paritra. Ity lehilahy ity izao no lehibe paritra eny Fenorivo Atsinanana. Nanana eritreritra izahay satria ilay letisia tegna raha tsy vidy. Zay ny mpangetahirany fikambanana. Hoe letisia ny fikambanana mbo akoko. Anisan'ny fampitana ny fomba fivarotana ny fananganana ny foibe mitodika amin'ny tsena na CAM.
Manana toeram-panangonam-bokatra izy ireo hitondran'ny mpamboly letisia ary andefasana azy any an-tanan-dehibe amin'ny alalan'ny mpanangom-bokatra izay miasa ho an'ny mpanondrana. Mpanangom-bokatra ny asako mandritra ny fotoam-piakaran'ny letisia dia izaho no misahana ny fandefasana sy ny fitateran'ireo vokatra makany an-drenivohitra. Eto moa no andrasana ireo vokatra avy amin'ireo mpanangom-bokatra sy varotana ihany amin'ireo mpanondrana. Raha eto amin'ity tanàna ity izao dia Andriamatoa Rosin, tompon'ny orinasa RXP no mpanondrana ny letisia. 9,000 ka hatramin'ny 590 ariary no amarotana ny kesikana letisia 10 kilao eto. Zara nefa raha mahatratra 2,000 ariary zany raha hoe any ivelan'ny angara. Marihako koa nefa fa eo amin'ny 200 ariary eo no andraisan'ireo mpanelanelana ny kilao letisia